Mazava tompoko mbola ny volinandro fahavaratra indray isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy ho be safara angamba fa avy dia indro menanao ny vinany toetrandro ho amin'ny rapitso maraina dia hanorana tandrifin-drahona indrindra ny amin'ny vao maraina ny morontsiraky ny faritra Diana, Sofia, Boeny, Vatovavy Fitonany, Atsimo Atsinanana, Anosy ary Androy. Andrahoana na andrahoana vitsy kosa ny andro ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia isy ny oram-baratra ny amin'ny tendrony avaratry Madagasikara, ny faritra Sofia, Alaotra Mangoro, Anosy ary ny faritanin'ny Fianarantsoa. Hanorana tandrifin-drahona kosa ny Boeny sy Melaky indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Dia izay ny amin'iny fa toy izao manaraka izao kosa ny mahakasika ny maripana izay tsy dia misy fietsehany firy. Ny maripana ambany indrindra izao ho amin'ny rapitso maraina dia 5.0 degré Celsius any Avakinankaratra any ary ny ambony indrindra ho amin'ny rapitso tolakandro dia 5.30 degré Celsius any Maivatanana. Dia asiantsika teny fohy ny amin'ny toetrandro amin'ireo nosy sy firenena vitsivitsy any ivelany. Ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny rapitso any Comores sy Johannesburg ary any Milan any. Hanorana tandrifin-drahona kosa ny La Réunion, Seychelles, Nairobi ary Bangkok fa ny faritry Paris dia hanorana malefaka. Dia izay no azonao rosoantsika mandrapitafa vetivety amin'ny vaovaon'ny meteo amin'ny fiteny frantsay indray, tokolasy tompoko vavy.